Eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena eny anivon'ireny orinasa ireny indray dia nitanterahana tetsy amin'ny kianja Saint-Michel Laparbet tamin'ity faran'ny herinandro ity ny jeu corporatif noentin'ny orinasa Salama nankalaza ny 20 taona nampitondraina ny anarana hoe la santé par le sport. Tratrany tanjona ho an'ny mpikarakara satria mpiara-miombonantoka sy mpiara-miasa miisa 20 namaly ny antson'izy ireo tamin'ity hetsika ara-panatanjahantena hoentiny mankalaza ny 20 taonany ity. Ekipa 20 avy amin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpiara-miasa amin'ny Salama no namaly ny antson'izy ireo tamin'ny jeu corporatif nokarakarain'izy ireo noentina nankalaza ny 20 taona ny nampitondraina ny anarana hoe la santé par le sport. Amin'ny maha orinasa mpamatsy sy mpizara fanafodiny Salama moa dia saika ireo eo amin'ny sehatry ny fahasalamana no tena maro anisa tamin'ny mpandray anjara. Taranja panatanjahantena 7 moa ny fifaninanana dia ny baolina kitra ho an'olona 7. Volleyball mixte. Basketball mixte. Ny tir à la corde, ny vitsili, ny balle emprisonnée. Ary ny beloty, toy izao ary ny vokatra tamin'izany. Ho an'ny taranja volleyball dia avosotra tompon-daka ny ekipan'ny BNI rehefa naresy ny ekipan'ny Salama teo amin'ny famaranana. Teo amin'ny taranja basketball dia mbola ny ekipan'ny BNI ihany no tompon-daka rehefa nandesy ny ekipan'ny Osty. Ho an'ny baolina kitra ho an'olona 7 dia taorian'ny fandakana tir au but 3-0 ny voan'ny ekipan'ny Colis Express ho mpandesina anoloanan'ny UPAC. Teo amin'ny balle emprisonnée dia voalohan'ny ekipan'ny Osty, laharana faharoa kosa ny ekipan'ny UPAC ary laharana fahatelo ny ekipan'ny Hôpital des Enfants. Teo amin'ny tir à la corde dia nahazo ny laharana voalohany ny ekipan'ny Salama, faharoa ny Sokobis ary fahatelo ny Osty. Ho an'ny vitsili indray, voalohan'ny UPAC, faharoa Sokobis ary fahatelo ny Colis Express. Ho an'ny taranja tsipika nety be dia lasan'ny ekipan'ny mpikarakara, izany hoe ny ekipan'ny Salama ny amboara satria dia norom-bahan'ny Willis Benja, Mika ary Mahery ny amboara tamin'ity tsipika nety be ity. Teo amin'ny beloty dia vosotra tompon-daka ny ekipan'ny Sokobis nahitana ny Mantoniaina sy Herso. Marihana fa nahazo ny amboaran'ny fair play ny ekipan'ny BSA raha nitolorana ny amboara ho an'ny mpanohana mendrika indrindra kosa ny ekipan'ny Colis Express. Nandritra ny fotoam-pamaranana ity hetsika ity moa ny lazan'ny tale jeneralin'ny Salama Tahina Andrianjafy ny fahavononan'ity orinasa ity hanao ny tsaratsara kokoa hatrany eo amin'ny sehatra iasany ao anatin'ny taona manaraka hijoroany. Azo lazaina ho fahombiazana tanteraka no azon'ny Salama tamin'ny fikarakarana ity jeu corporatif ity satria dia nanjaka tanteraka ny firahalahiana sy ny fifankatiavana teo amin'ireo mpandray anjara. Voaporofo arak'izany fa tsy mijanona eo amin'ny tontolon'ny asa ihany ny fiaraha-miasan'ny Salama amin'ireo mpiara-miombonantoka fa mivelatra amin'ny sehatra isan-karazany. Marihana fa tsy farana hatreo ny fankalazana amin'ity taona ity fa mbola maro ny hetsika ho karakarain'ny Salama.